Rehefa tsy nahazaka ny fifamizam-bizanana tao an-dapa zany a ny Prince Harry sy Meghan dia tapa-kevitra fa andeha hiazo any États-Unis ary indrindrandrindra koa zany a dia voalazan'ny Prince Harry fa ny famizam-bizanana ataon'ny paparazzi amin'ny Meghan vadiny zany a no tena tsy zakany satria misy ihany koa ny tantaran'ny Lady Diana reniny zany a izay neritreretiny fa ny paparazzi zany a no namono ny reniny satria fanenjehana avy ao aoriana nataon'ny paparazzi tamin'izany andro zany zany a tao Paris no nahatonga ny automobilan'ny reniny sy ilay olona mifankatia tamin'ny reniny tamin'izany andro zany a voaterina dia mafy satria nilefa an'ireo paparazzi dia nidona tao amin'ny tunnel zany a ny automobile tamin'izany andro zany dia resaka ohatraohatran'izay zany a no eritreretin'ny Prince Harry fa nialany ny lapa zany a Windsor tao Londres ka andehanany zany a aka ny karazana indépendancen'izy mivady zany a any États-Unis. Rehefa nampandre ny Reine Elisabeth tamin'io andro io zany a ry zareo a ny fanapahan-keviny dia tsy nahafaly ny Reine Elisabeth sy ny tao an-dapa izany fanapahan-kevitra izany ka hoy zareo hoe raha ohatra ianareo zany a analavitra ny lapa dia tsy miatoka anareo zahay na eo amin'ny resaka garde corps zany na eo amin'ny resaka hoe fiatohana ny fiainanareo andavanandro na ny resaka hoe mpiasa izay hiasa ho anareo zany fa dia raha ohatra nareo tapa-kevitry ny andeha dia ianareo ihany zany no miantoka ny fiainanareo any. Tapoka tamin'ny Prince Harry sy Meghan nefa izay karazana fanapahan-kevitra nomen'ny mpanjakavavy Elisabeth II tamin'izany ka dia voatery zany zareo hoe niatrika ny zava-misy. Nanome vola kely ihany zany ny tao an-dapa ny amin'ny hoe mba tsy dia ampitanjaka loatra azy mivady zany a kanefa rehefa tonga tany États-Unis zany dia somary ilay azontsika lazaina hoe very fanambola velona ihany ny mpivady satria tsy dia tena nisy intsony zany ilay hoe confort izay niainana taty an-dapa zany tao amin'ny Palais de Buckingham fa izay dia voatery zany hoe nitady lalana zany zareo ny hoe mba ahafahany miaina mba ataontsika hoe zany hoe tsy dia misy henatra zany any États-Unis dia ny lohandohan'ny mpisorona rehetra zany moa tao États-Unis tondry Oprah Winfrey toandry Jennifer Lopez izay nanasa azy mivady tany amina restaurant tany amin'ny banlieue tany hoany zany tany États-Unis mba hiresadresaka zany hoe inona zany no azo atao azy mivady mba ananany zany ny karazana ataontsika hoe prestige izay hoe mba tokony zany ananany ao États-Unis. Ny zava-misy nefa zany dia ny hoe rehefa ataony kianty zany dia Prince Harry tsy dia tena mana-talenta hoe inona zany ny hoe zavatra omena azy, omena rôle ve izy amin'ny Hollywood amin'ny resaka sinema sa asaina mihira ve toa tsy dia tena manana an'izay karazana tableau izay zany ny Prince Harry. I Meghan indray nefa zany dia actrice ny asany kanefa tsy dia tena ilay hoe actrice malaza ohatran'ny ry Jennifer Lopez ohatra, tsy dia tena ohatran'ny hoe le mpihira malaza be ireny zany hoe omena rôle mba hoe mba mendrika azy zany kanefa moa zany dia nanao izay afany ihany zany ireo lohandohan'ny mpisorona mpanefoefo ato amin'ny ataontsika hoe zany hoe clan-ny mainty hoditra zany
hoe inona no azontsika atao zany a amin'ny Meghan sy Harry. Dia ny mba nanalana ny henatra zany a dia nisy an'ilay mpanakanto Terry Taylor zany a nanana chateau ngeza be zany a de hoe tao zany a no nametrahana azy mivady aloha zany. Rehefa nandeha moa zany ny fotoana de somary miarokaroka teny ihany zany a izy mivady a nitsipatsipaka teny ihany. Rehefa mifarany zany a dia nahita hevitra zany a ny Amerikana, nahita hevitra izy a rehefa amin'ny occasion ohatran'io zany a de hoe inona koa zany a no tombotsoa ho azonay a amin'izy mivady ty raha ohatra ka omena contrat izy zany. Ny hitan'ny Amerikana zany a dia ny hoe contrat amin'ny Netflix mba hitantara ny fiainan'izy mivady zany a sy ny fiainany zany a tao an-dapa tany Buckingham ary dia ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ny secret-ny lapan'ny Buckingham. Teo zany a no mampametra-panontaniana hoe ny antony nialany ny Prince Harry sy Meghan tany Londres andehanany any États-Unis anie de ny hoe fiarovany any Meghan zany a amin'izay hoe resaka paparazzi zay, izany hoe ilay a fijerevana akaiky ny fiainany zany. Mahagaga anefa fa noekeny ny contrat atao amin'ny Netflix mba hitantarana ny fiainan'izy mianakavy ao ary hitantarana ihany koa zany a ny fiainan'ny tandapa any amin'ny lapan'ny Windsor. Somary misy zavatra tsy mazavazava ao zany satria rehefa zany a hoe ho tambazana vola ve zany a dia nanaiky ny hiteny ny fiainany sy ny secret-ny ilay ranamana. Eo mantsy zany a no hoe mahatonga ny kritika betsaka zany satria dia tena lasa mpanefoefo tampoka izy mivady satria izany contrat amin'ny Netflix zany a dia efa nahatratra 150 millions de dollars ny vola azon'izy mivady zany a amin'ny fitantarany fiainany sy ny fitantarany ny secret sy ny fiaim-piainana zany a tao amin'ny lapan'ny Buckingham tany Londres. Dia ilay hoe ny Amerikana zany a nanararaotra ny faiblesse-ny tao amin'ny tandapa izany hoe ilay karazana adiady hatrano zany a dia tsy maintsy misy foana ny manararaotra zany a ny karazana ady hatrano. Ny adiadin'izy miray tapo tao zany a izy mirahalahy miray tapo sy ny vadiny sy ireo manodidina zany a dia nararaotin'ny Amerikana ka mety hanosokosona ny ao an-dapa izany zavatra rehetrarehetra izany. Mety handrava ny empiran'ny Anglisy izany karazana manipulation izany satria tsara ho fantatritsika fa efa mpifahavalo foana zany a ireo a voatota ireo satria tamin'ny andro taloha zany a ny Anglisy anie no ny domine ny Amerika fa rehefa nisy zany a ny révolution nataon'ny Américain hanana ny indépendance-ny a izay a ny Américain vao zay vao nahatafatsangana zany a an'io hoe États-Unis io. Zany hoe efa misy zany ihany zany a ny karazana lolo-po zany a amin'ireo a état voatota ireo ka misy an'izany a ilay ataontsika hoe naïveté avy any amin'ny Prince Harry izay a nararaotin'ny Amerikana zany zavatra zany. Enjana de enjana zany a ny enjeu amin'ity hoe famoahan'ny Prince Harry an'ity boky Le Suppléant ity.
satria de tena no tantarahiny amin'ny atsipiriany mihitsy zany a ny fiainany rehetra zany a atao amin'ny palais de Buckingham, ny fifandraisany a tamin'ny rahalany ary dia tantarainy daholo zany a hatramin'ny hoe adiadin'izy roalahy no raisiny Prince William tamin'ny vozon'akanjo noho izy a dia natotany tery amin'ny tany. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany mantsy a dia ohatran'ny hoe mandatsaka ny popularité-an'ny Prince William satria Prince William dia miomana ny hanjaka zany a rehefa ratrizay satria izy no efa nivolavolaina zany ny zaza voalohany a no volavolaina andimby ny fanjakana zany a amin'ny famille royale ohatran'ireny. Dia tantarainy tao daholo koa zany a ny hoe tsy fitiavany a any Camilla satria Camilla zany a dia renikely ratsy fanahy ary dia izy koa zany a manana ny karazana lonilony a izay hoe tamin'ny reniny mbola tao zany a dia tsy nankatoa ny reniny zany a ny tao amin'ny lapa ka izany zany a no mahatonga azy zany a ohatrany hoe manana esprit de vengeance zany a amin'ny tao an-dapa zany ary manana eritreritra ihany koa zany hoe hivenger andreniny zany. Ao anatin'izay hoe karazana toe-tsaina rehetrarehetra izay zany a dia eo ihany koa zany a ny valiteny avy etỳ amin'ny Prince William sy ny prince ny roi Charles zany, ny amin'ny hoe tsy tompon'andraikitra zany a ny comportement-ny Prince Harry, izany hoe zay zany a no amelohan'ny zareo azy ny hoe rehefa misy ny zavatra atao zany a dia izy a tsy de tena mandray andraikitra ary na ny fombafombany koa zany aloha dia azo lazaina ihany fa tsy mandray andraikitra izy satria raha araky ny voalazany tao amin'ny boky zany a de ny hoe izao ozy izy a tsy mila resaka fanjakana ozy izy, za tsy mila resaka famille royale fa fianakaviana zany a no tadiaviko. Zay comportement zay nefany a dia misy ihany ny hoe tsy fandraisana responsabilité ao anatin'izay satria raha ohatra ianao zany ka hoe te hisitaka ka miala an'ilay toerana izany a andehanao ny fiainanao any amin'izay toerana tiavanao azy dia tsy tokony kosa zany a ianao hanaratsy ny fianakaviana izay nilaozanao satria misy risika be dia be mihitsy zany a ny faharavan'io a karazana ampira io ary dia hisy ihany koa zany a ny vokadratsin'izany zavatra rehetrarehetra izany a eo amin'ny anglisy satria io no mitondra ny ataontsika hoe souveraineté ary mitondra ny maha izy azy ary mampiditra vola betsaka zany a ao amin'ny toe-karena anglisy zany a ny fisian'io a ampira na ny hoe famille royale ny palais de Buckingham io. Ilazako amintsika manko a izany zavatra rehetrarehetra izany a ny hoe terme responsabilité izay efa famerimberiko eto foana izany. Rehefa tsy responsable ve ny Prince Harry, iza koa nefany a ny tompon'andraikitra tao anatin'izay a tsy fananany responsabilité izay satria ny système tao aminy zany a no efa ohatrany hoe nametraka ny Prince William zany a hoe izy ny volavolaina zany a hitondra rehefa ratrizay dia ilay suppléant zay zany a no hoe toeran'ny Prince Harry zany hoe ny faharoan-jaza zany a no atao hoe suppléant izany hoe lay olona zany a tsy manana andraikitra firy izy zany a fa natao anohana zany a ny futur roi izany a eo amin'ny toerana ka efa izay zany a no nitaizana azy a hoe tsy de manana responsabilité izy zany a ao amin'ny
lapa ka manarakaraka azy ihany koa zany a izay hoe tsy fandraisana ndraikitra izay zany a amin'ny fiainany toraka izany koa ny princesse Margaret rehefa nanan'olana izy zany a tamin'ny reine Elisabeth II tamin'izany andro zany a dia nanao ihany koa zany a karazana révolte tsisy hafan'izany koa zany a ny prince Andrew raha ohatra zany a par rapport tamin'ny prince Charles tamin'izany andro zany a dia ireny ankizy ataontsika hoe zany hoe révolté ireny zany a ny toetrany manodidina an'izay rehetrarehetra izay mantsy zany a de ny hoe mauvais ny ady an-trano dia tsara ahaka ny velany satria raha vao manahaka ny ady an-trano any velany ianao dia manome varavarana zany a ho an'ny olona avy any velany a hiditra amin'ny raha tokantranonao ka rehefa ny avy any velany no miditra amin'ny raha tokantrano dia izay lay hoe mikorotana ambony ambany ny tokantranony olona iray tsisy hafan'izay koa ny firenena rehefa tsy mifanaraka zany a ny olona ao amin'ny firenena iray ny mpitondra ao amin'ny firenena iray a hoe inona no ataontsika mba hapety mba hampandroso an'ity firenena ity fa rehefa hoe savoritaka samy mandeha samy mitady dia mazava ho azy fa tsy maintsy hiditra ny avy any velany ary indrindraindrindra koa zany a de ilay hoe fifanambaniana izay misy ao amin'ny firenena iray na ao amin'ny tokantrano iray dia tsy maintsy mitady vonjy avy any velany zany a ilay a mahatsapa ny tenany hoe nambaniana ohatran'ny suppléant izany ny prince Harry satria nandritry ny androm-piainany zany izy a dia natsiaro nandre fa toa tsy de nahazo avaram-patana zany a tao amin'ny lapan'ny Buckingham zany ary misy ihany koa zany a ilay tsao mandefa tsy zanaky ny roi Charles III zany izy ono fa zanaky ny sakaizan'ny reniny tamin'izany andro zany kanefa moa tsao izany zavatra rehetrarehetra zany tsy nisy porofo mazava dia hitantsika amin'izany zany a ilay hoe fifandraisana manao ahoana no mety fifandraisana nisy tao amin'io lapa io zany a nandritry ny androm-piainany ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia tao anatin'ny fahendren'ny reine Elisabeth daholy a izay vehivavy ataontsika hoe nanana n'izany ataontsika hoe heriny sy tanjany zany satria de nandritra ny 70 taona no nanjakan'izany vehivavy zany a ary dia tratratotra izy satria 70 taona izy a vao maty ary dia nakatritrahan'ny anglisy tanteraka ny fanjakany satria nampandroso ihany koa izy zany a any Angleterre ary enjana de enjana izany vehivavy zany a teo amin'ny ataontsika hoe relation diplomatika teo amin'ny ataontsika hoe fanaovana ny relation économique ny fampandrosoana any Angleterre mahay mitady vola koa zany reine d'Angleterre izany a ary olona izay mahay mitondra ny fianakaviany sarosarotra zany a ny andimby an'io karazan'olona io an'io karazam-behivavy io satria vao maty izy a dia nipoitra daholy a ny karazana korotana rehetra zany a tamin'ireo a taranaka taty aoriana matoa hatramin'izay dia nahay nandravina ny karazana disadisa izy satria manana an'ilay ataontsika hoe capacité d'adaptation izy amin'ny fivoaran'ny toetrandro nekeny ny fanambadian'ireo karazan'olona manodidina azy nekeny ny fanambadian'ny princesse Margaret izay nanambady autographe tamin'ny photographe tamin'izany andro zany a izay hoe tsy mifanahtsahana zany a amin'ny ataontsika hoe zany hoe
olona ao amin'izany famille royale zany dia nekeny koa ny fanambadian'ny prince William any Kate Middleton izay olon-tsotra izany dia nekeny ihany koa ny fanambadian'ny prince Harry sy Meghan izay vehivavy amerikana mainty hoditra actrice divorcée izay tableau rehetrarehetra izay zany dia hoe tableau izay ataontsika hoe zany hoe tsy akasitrahany ao amin'ny famille royale kanefa dia nanana izy zany ny karazana hoe fandeferana sy ny hoe souplesse nanoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany mba tsy hampisy ny korotana ao amin'ny fianakaviana. Kanefa moa zany dia lasa ilay olona manam-pahendrena mahay mandanjalanja ny fitondrana mamim-bahoaka hitantaratra ny vokatry ny zavatra rehetra izay nataony satria dia izy no namorona an'ireny hoe pays commonwealth reny izay miisa 350 eran'izao tontolo izao ary dia mampidi-bola tokoa ho an'ny anglisy izany système izany kanefa koa manampy ihany koa zany an'ireo karazana firenena ireo. Etiko ilazana amintsika zany izay karazan-javatra rehetrarehetra izay rehefa manomboka zany ny ady an-trano